Andiamo malaman dituko di beberapa peluang kita di fasuan mesin tiada dapat mengembangkan rais Yesus berfirman kita. Amin. Hari ini bapak kita bulan berbulan ini ada cikoriana di sana dia dulu berbulan tua. Nabi paling kita ambil bulan ini itu di bulan Yesus Kristus pada dasarnya melalui maniki wabah informasi. Sebagai relatif dan jawab setiap bola setiap hari memiliki sudah ini faktura yang dapat sekian dari informasi masih relatif sebagai kerajaan baik boleh kepada kita memiliki sudah ini memiliki wabah informasi milik baik sesama masih kepuri finance sesama sarung fakir aliyat sikit itu sikit bahan masyarakat bau acan-acan. Riau kemalam itu sama dengan pemeriksaan kita di mana kita saran jawab dia di sana. Nyaki kita ramai coba farai masih sikit. Ya apa fakta sikit faman itu ya bahkan mereka dia masyarakat sikit. Di sana dunia sama na bawat sikit peramas. Ayaw ko sa ketiga batang zangi kali sa fatung subang kaya sikit. Yang malalaman ng sang dinda. Ang pirito pasikan piniti dinda daw biyazikil at fayong pipulo. Ang dinufang rupulo katang fatipul. Tingret istu suanak te. Sa iting faksaramang daw. Ito zan fanabozan fanamasin Ratu kamanai zany nao ratu ka avelanao hiasa ny fanahy masaka mba hoan'ny fiainanao. Ny voalohany indrindra miavaka dia izao tombotsy voalohany voasasa ny fanahy masina madio avokoa ny lotosika rehetra. Voasasa ny fanahy masina madio avokoa ny lotosika rehetra rehefa manaiky avaozan'ny fanahy masina tsika. Eto amin'ity Ezekela toko fainao telopolo ity miavaka dia natsiaran'Andriamanitra fa tsy mijanona teo amin'ny zanak'Israely fotsiny ihany ny fahotany fa tena mipaka amin'ny izy Andriamanitra mihitsy, ny amin'ny voninahitra Andriamanitra mihitsy, ny amin'izay maha-izy azy Andriamanitra mihitsy. Satria nahoana lasa ratsy ny olona ny anaran'Andriamanitra, lasa itenenan'olona ratsy ny anaran'Andriamanitra noho izay nataon'ny zanak'Israely tao anatin'izany. Kanefa nadinjany ary nataon'ny zanak'Israely dia naseho amin'ny Jehovahandriamanitra tsara rehefa naniraka ny mpaminany Ezekely izy dia niteny nanao hoe andana raha zao ny zanak'Israely fa na dia izany ary nataony aminy nalotony ary ny anara na ataony tsinotsinona noho ny fampitana izay nataony azy ka ataony olona tsinotsinona ny hafa pirenena. Ny voninahitra dia izao tsy maintsy andio azy. Dia olona andiny fahatimy amby roapolo dia efa fahazako rano madio ianareo karadia ny mba ho afaka ny fahalitonareo rehetra sy ny sampinareo no anana divoko. Iavana malala ny tompo eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia tadidio tsara fa tsy afaka misaraka amin'izany atao hoe fanadivana ny loto zany ny rano ary zany mihitsy no sary alain'i Jehovahandriamanitra mba hoentiny manadio ny lototsika rehetra ka mba hananatsika fiainana vaovao, fiainana vaovao isanandro. Ary mahagaga eto miavaka dia izao Jehovahandriamanitra mihitsy no manasa. Io tsy miteny hoe hitadiavako mpanasy ianareo, io tsy miteny hoe aniraka ny hafa mba hanasa anareo, fa i Jehovahandriamanitra mihitsy no miteny hoe ho fafazako ianareo dia adio ary ho afaka ny fahalitonareo sy ny sampinareo no anadivo. Tiavan'izany miavaka tena ivelany Jehovahandriamanitra fa azy sika ny dikan'izany ka tsy hiarito isika tino avaozantsika dia sasantsika. Raha zavatra tsy anao tsy maloto tsy maintsy teneninao tokony mba sasao ny fiaranao, mba sasao ny tokotaninareo, mba sasao ny akanjonao sy ny sisa sy ny sisa. Fa rehefa anao tsy maintsy mandray andraikitra ianao manao izay nadivana azy, manao izay sasana azy. Iavana malaky izany
noelilay Andriamanitra tiatsika, lay Andriamanitra maniraka ny fanaham-banavaontsika. Tsy mijery fotsiny ny fampitontsika izy, tsy mijery fotsiny izy na mandasatsika na manome tsiny atsika amin'ny fiaina, tsy manano atao fa rehefa hitany ianao fa ao anatin'ny fahatonana dia mitsangana izy mandray andraikitra ary manadio antsika ao anatin'izany. Tadidio fa ny fanahy masina izay ho andrasantsika ao arin'ny fiakaran'i Jesoa any an-danitra ka ny ranjany fanahy masina izany dia tsy ninona kory fa ilay fotoana nasanatsika tsirairay avy, ilay fotoana nadiovana antsika rehetrarehetra ary indrindra ilay fotoana mba hananantsika fiaina-baovao isanandro isanandro. Fa saingy izao tadidio kosa nefa diavolo, tsy hoe mbola hiandro Pentekosta zany tsika voadio, tsy zany fa tadidio fa ny fanahiny tompo dia efa rameno antsika. Dikany efa tanteraka ny fanavaozana antsika. Rehefa natao batisy ianao dia tadidio fa natao batisy tamin'ny anaran'ilay zanak'ary fanahy masina. Rehefa nitsofin-drano fandray fanasany tompo ianao dia tadidio fa natao fitsofan-drano tamin'ny anaran'Andriamanitra ray zanak'ary fanahy masina. Ianareo diakôna rehetra, ianareo izay mbola hanao fanekena amin'ny teny ity dia tadidio fa tsofin-drano amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanak'ary fanahy masina. Dikan'izany efa ao anatsika rehetra ny fanahy masina ary efa miasa sy miaina amintsika izany fanavaozany fanahy zany eo amin'ny fiainantsika. Ry havana malala, izay rehetra natsoan'Andriamanitra dia tadidio, izay rehetra natsoan'Andriamanitra ka efa namaly zany antsoany zany dia tadidio fa efa nidioviny ianao zay. Mitokana ihany tokony ataonao tandreny sao mivelona, misy potaka na miosona mitondray eo amin'ny fiainanao. Ao amin'ny Hebreo toko fahafolo iaby ambin'ny faharoa dia misy an'izao: satria rehefa nidiovina indray mandeha ny vary dia tsy ho nasiny ny fieritreretany amin'olona natsoana izy. Ry havako malala, dia rehefa madio ny fahadiovatsika eo amin'ny fiaina fa fitiavan'Andriamanitra antsika zany. Ary raha aza misalasala fa raha mbola misy fahatona ny tsapanao, aza fenipenina ho mpahatorory sy asa olo tompo, fa ho dioviny zany rehetrarehetra zany amin'ny tenanao manokana, amin'ny tokantramonao, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toeram-pianarana, any amin'ny fiangonana, any anaty sampana rehetrarehetra any, aseho ihany zany. Fa izy tsy mba mandatsy, izy tsy maneso, izy tsy mikapoka, izy tsy miara, izy tsy mba manidikidika, fa ny zavatra ho tao dia zao: andray andraikitra apetrahana izy anadio atsika amin'ny fiainantsika. Afa misakaraka manomboka izao eo amin'ny fiainantsika fa tena madio isika, tsy ahitana endriky ny fahotana, tsy ahitana endriky ny fahatona, fa mba fanango tokoa ao amin'ny saintsika tsirairay avy, ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny dikany hoe madio iabo dia manana ny fanahy. Apôly apôstôly dia mahay milaza tsara n'izany. Hoy ny ao amin'ny Galatiana toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo, faminam-panahy, fanaova-tsoa, fahamarina, fahalemem-panahy, fahamonina-po. Izany ny zavatra tsara rehetra isika rehefa nidiovin'Andriamanitra, meteza hanana fitiavana, aneho fitiavana ny tsirairay avy. Rehefa nidiovin'Andriamanitra isika meteza hanana fifaliana, aza ny kaperipalary. Rehefa nidiovin'Andriamanitra isika meteza mba hahita fiadanana, manana faharopo, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana sy ny sisa sy ny sisa. Ry havana malala, izany no fitiavan'Andriamanitra tsika, izany no fahasoavana mentokotsika. Tsarovy any fa ny tombontso voalohany izay hoentiny fanavaozany fanahy masina ny fiainantsika dia izao: tena madio, manadio sy manasa ny fiainantsika, ny lotontsika rehetra sy ny fahotantsika izany fanahy masina izany. Fa ny faharoa avako bebe, ny tombontsoa faharoa dia izao:
tsy hoe manadimo ny fiainantsika fotsiny ihany ny fanamasina fa tena omeny fiainam-baovao isika. Jereo tsara miavaka samy hafa ny zavatra asehoko anareo zao. Raha misy zavatra anankiray maloto ka diovina fotsiny ihany dia mijanona mihindraka iny. Fa tsy zay le fanadiovana sy le tombontsoa ny fanamasina, fa tena lasa manana fiainam-baovao ny zavatra iny. Tsy ilay tandrontsony iny tsy ilay hoe diovina fotsiny ihany, fa tena lasa miainy many fiainam-baovao, fahariana vaovao araka izany. Noho izany miavaka ambarany bokin'i Ezekely fa rehefa diovina isika dia tsy mitsaha eo zany asan'ny fanamasina zany, fa miverina indray mahary fiainam-baovao isika. Somantsika ary fomban'olombelona zany diovina dia elalena miverina maloto tay. Tsy tiana ray manaka hiverina amin'izany tsontsika dia omeny fanahy vaovao. Dia hoy ny ao amin'ny Ezekely toko fahina amin'ny telopolo dia andimy fahina amin'ny roapolo sy ny fafito amin'ny roapolo riavana izay nivakiana tamintsika teo manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao ataoko anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko nataoko anatinareo ka tonganareo mandiaraka ny lalako sy tandrina mitsipiko ka manaraka azy. Mba fantatrao ve ny dikan'izany avana? Ny dikan'izany avana dia izao: ny lafiny nofo tena omen'Andriamanitra fiainam-baovao anao. Eo amin'ny lafiny ara-tsaina tena omen'Andriamanitra fiainam-baovao anao rehefa manaiky vaovao ny fanamasina. Ary indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy omen'Andriamanitra fahariana vaovao anao ao anatin'izany izany. Diavana malala tsy hitao aminao tsony zany fahasorena, tsy hitao aminao tsony ilay fiainana anjakany miadyady isan'andro reny, tsy hitao aminao tsony zany hoe fankahalana, tsy hitao aminao tsony fanenjehana mpifanalana baraka sy sisa zany. Tsy misy tsony zany rehefa miaina ka tarihy fanahintsika satria navaoziny isan'andro isan'andro. Diavana malala tadidiovy zany ny tombontsoa zay tokony hotsapatsika zany mamaky kristianatsika. Zany tombontsoa mahatonga atsika hoento ny tekolon'Andriamanitra ty amin'izao resy fotoana zao. Zany ny tombontsoa an'ny olona tena mampiasa an'Andriamanitra. Zany ny tombontsoa anareo dekôny. Zany ny tombontsoa atsika sekolelary teo. Zany ny tombontsoa atsika sampana rehetra atsika. Tsy ho any amin'ny famoizam-po, tsy ho any amin'ny famoniteny, tsy ho any amin'izay hoe fahaverezana, tsy ho any amin'izay hoe tsy hitainanterana tsony sy sisa ka lasa mihibe latsy ny tiaroa. Tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra atsika, fa ny sitrapon'Andriamanitra atsika dia tsotra ihany fitiavana. Ary zany fitiavana zany dia mba hananatsika fiainam-baovao iray amin'izay rehetra ahafahantsika mandeha manakateraka izany. Noho izany hafa isan'andro dia vaovao ny fiainantsika. Ary isan'andro rehefa manavao ny fanoloran-tena atsika amin'Andriamanitra atsika, vaovao ny fiainantsika. Akoatran'izay fiainana efa men'Andriamanitra anareo menata izay anao fanekena miteny ity, io fa men'Andriamanitra fiainam-baovao hafa indray nareo zao. Ary tsy ho anareo reny ihany fa miaraka amin'ny ankonanareo, miaraka amin'ity fiangonana ity, amin'ny sampatra sy ny hafa rehetra izay nanao teny. Ianareo dekôny reny manoloana an'izany zay efa dekôna ihany koa manoloana ny fanekena izay ataon'izy ireo, dia tadidio tsara fa manana fiainam-baovao indray koa ianareo satria manavao ny fahatongatena avao z'Andriamanitra. Isika rehetra zao zay vavolombelona izany fanekena izany amin'ny kiany kely sy ny hoe mahadekônina ihany fa reo adidy sy araikitra maro samihafa dia tadidio fahariana lehibe fiainam-baovao izay omen'Andriamanitra tsika isan'andro izany. Ka noho izany avako mila mitandrina isika satria izay ny fepetra izay omen'Andriamanitra. Tadidio fa manomboka izao dia jereny olona isika, izay tandrina sy ny ankonana jereny olona. Ianareo dekônina sy ny ankonana tadidio fa jereny olona ianareo. Isika kristiana tadidio fa jereny olona isika. Kanefa izany tsy natao aso reny, izany tsy natao ampembotra, izany tsy natao hiafenana, fa izany rehetrarehetra zany isehontsika fa ny fepetra dia izao mba tsy hitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra ny fiainantsika.
Iavaka malala hoy ny ao amin'ny Matitiko faharoambe folo andiny fahatelo tombetolo zay vatina tamintsika teo. Ny teninao no manamarina anao ary ny teninao no manamelomana anao. Jesosy no milaza izany. Dikan'izany dia izao rehefa manana fiainam-baovao anao dia aoka ihany koa ny teninao sy ny fihetsika rehetra ny fiainanao rehetra mba vaovao tahaka izany fa tsy sanatry izay tenena rasy Andriamanitra. Fahatelo farany ihany dia izao ny tombotso voalohany dia voalaza antsika teo fa diovo ny fanahintsika rehefa manaiky vaovao. Ny tombotso faharoa dia izao omeny ny fanahy masina fiainam-baovao faharim-piainana vaovaotsika ao anatin'izany. Fa ny fahatelo dia izao tsy ho diso fitahiry ianao rehefa manaiky ho avoazan'ny fanahy masina. Avelo tsy ho diso fitahiry ianao rehefa manaiky avoazan'ny fanahy masina. Mba ialoany eny voalaza ny andiny fahatelo diavana ao amin'izy kely zao ny voalaza ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatra ny sa mba tsy voalatsany dia mitilisa amin'ny sarotsony ihany koa. Dikan'izany iavako io tsy nandehibe fahatany fa ho ampanjarian'Andriamanitra ny fiarina sy ny fitadiavana amin'iny zany ny dikany. Ary rehefa manao zavatra eo am-pelatanan'Andriamanitra ianao dia atao mitombo zany rehetrarehetra. Tsy avelan'Andriamanitra tsiritra ny hafa ianao ka ho voalatsan'izay mitilisa. Ary tsy ho ataon'Andriamanitra mifatinona ianao fa zany ny tena anisan'ny manahirana antsika ny havaka. Zany manahirana antsika tsy mandeha mivavaka mbola vavaka, tsy mandeha mivavaka mbola mitavy da adino aloha ny asan'Andriamanitra fa mbola misy asa sy ny sisa sy ny sisa. Za koa tsy miteny ny fandaminana ny am-pelam-piasana dia tsy azo ialana. Tsy izay fa misy dia mahafiny mihitsy satria zany foana tadiavana ry havaka malalo amin'ny tompony. Ny fanavaozana kin'Andriamanitra aminao dia tsotra manekeo avoazan'ny fanahy masina. Fa rehefa manaiky avoazan'ny fanahy masina ianao tsy diso fitahina eo amin'ny fiainanao. Tsy diso fitahina ianao. Efa tsinon'Andriamanitra tany am-boalohany mantsy fa hifatrany ny zanak'Israely ny mahavariana antsika dia izao tohatra ny tsy mba manana fitahiantsika tsy ritra ny hafintsika satria ny hafa tsy mivavaka. Ny hafa tonga dia mifofotra mafy any manadino an'Andriamanitra tsy fantaka zany Andriamanitra zany to metimety ny fiaina dia ho isika fanahoany reny ny to miadana araka ny salamy fahatelo amin'ny fitopolo. Fanahoany reny ny to miadana fa manino reny ny to miadana sy ny sisa sisa. Tsindron'Andriamanitra zany ary efa fantak'Andriamanitra zany manoloana an'izany dia ho izy manaiky ho avoazan'ny fanahy masina. Fa rehefa manaiky avoazan'ny fanahy masina ianao angotsaka ny fanahy ianao izy ka tombony sy hitondra fitahiana sy fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Miavana malalo amin'ny tompo tady fatian'Andriamanitra isika. Indraindray mba misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainantsika tsy zany. Ampetrao amin'ny tompo ny fiainantsika ary mampitiny tompo fa izy no afaka mampitombo ny fitahiana isan'andro isan'andro amin'ny fiainantsika. Tady fa ny fahatonavaka tahaka an'izao efa fitahiana zany. Ny fahasoavana amin'Andriamanitra anao fitahiana zany. Ny fahafahanao amin'ny fo maray fitahiana zany. Marary ianao mbola mba afaka mitsabo, mbola mba mahatakatra sotra rehetra raha misy marary amin'izao fotoana izao. Tady fa zany ny fitahian'Andriamanitra. Afaka-patavon'Andriamanitra ianao zany. Tsy manana olana ianao eo amin'ny fiainana. Fitahian'Andriamanitra zany. Kanefa koa raha manana olana ianao amin'ny fiainana mbola fitahian'Andriamanitra zany satria izy efa nilaza makanesaka ampianareo izay miantso afantatra tsy mavesatra fa izany manome fizara fitahiana zany rehetrarehetra zany. Iavaka ao amin'ny oabolana fahavalo amby roapolo andimy faharoapolo iavaka ho abolana fahavalo amby roapolo andimy faharoapolo dia misy izao tiany tompo hitoetra mahatoky sika ka ho izy izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana. Inona moa zany hoe mahatoky zany? Iza ianao isika rehetra izao manaky ny tompo mahatoky azy
mahatoky ny famonjena mametraka ny olontsika eo ampelatana mametraka ny arentsika eo ampelatana mametraka zay mafifalitsika eo ampelantanana ny koa sy ny sisa rehetra mandany amitsika izany atao hoe mahatoky ary ny olona mahatoky eo be fita iavana malala izany ny tombotsoa telo farapakely ave telo farapakely zay omeny tompontsika fa mbola marina tombon'izany fa soavan'andriamanitra ary ampon'izany vondotsy komete zany manomboka am'teny ity mandray fanapahakevitra ny fiainanao aza atao amanjavaka amin'ny fanahy masina fa raiso izy lay andriamanitra velona monina amitsika ary rehefa voarainao amin'ny fanahy masina hitady dio fa hiasa ny fiainanao izy ho dioviny ianao ary nomeny fiaino mbavolao sy atao diso fitahirinao hitanteraka antsika